mba hovanina fandarana rahano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina. Dia ankafaliana indray miaravana antsika rehetra manaraka ny japion'ny radio Don Bosco anatin'izao fandarana izao fandarana fanaraka antsika isan-kerinandro ny alarobia no andehanany mivantana ary ny alatsinainy kosa amin'ny valo sasany alina no famerenana an'izany fandarana izany fandarana miompana indrindra amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena hovanina ity fandarana ity ary efa fotoana maromaro taona maromaro zay no nandehanany teto amin'ny japion'ny radio Don Bosco nefa raha izao vao mandray mahafantatra ny fisian'izany fandarana zany dia mizaratelo ny fandarantsika ny fizarana voalohany dia andraisana ny famakafakana zay ataon'ny mpanabe ny général Désiré Philippe Ramakavelo 20 minitra voalohany zay 20 minitra faharoany dia andraisana ny SMS avy any aminareo ary ny 20 minitra fahatelo kosa dia io no andraisana ny antso mivantana avy any aminareo zany hoe omena fahafahampotsika rehetrarehetra ao anatin'izay misy ny lohevitra zay omenantsika isan-kerinandro ao anatin'ny fandarana dia miova foana zay na mitohy ihany koa arakaraka zay famelabelaraka-hevitra ataony eo noho izany dia fary miarabantsika rehetra mba hovanintsika rehetra mba hovanina ianao masindra mba hovanina Andriamato Flavien mba hovanina Andriamato Dady mba hovanina Andriamato Bruno mba hovanintsika rehetra manaraka ny fandarana toko ia amin'izao fotoana izao tsika dia ataontsika hoe miditra ao anatin'ny famitinana ny zavatra nataontsika tamin'ny heriny manahoana ny famitinantsika ary ilaina tokoa le famitinana an'io satria zao betsaka le olona hoe mba avereny kely le inona le zavatra tadiaviny tsoary ho tadidy daholo la izara monge tsy mahatadidy azo fa ngamba zay tena hoe tsy fakafakatsika fotsiny fa dia tanisatsika fotsiny hoe inona moa ny zavatra na fiesika tadiavin'ny vehivavy amin'ny lehilahy dia hoe fanehoam-pitiavana zay aloha dia tsy edikevitra mihitsy zay hoe fanehoam-pitiavana zay fa zay daholony no angatahan'ny olona dia mila mifanakalo hevitra ny faharoa ny fahatelo mila mifampatoky tena zava-dehibe fahaefatra mila antoka amin'ny fahatsaram-piainana izy ny fahadimy mila mahazo antoka izy fa tena alohan'ny fianakaviana ny lehilahy zay ny vehivavy ny vehivavy indray hoe inona indray ny zavatra tena tadiaviny dia mbola dimy ohatrandray teo ihany ny voalohany mitady fahafaham-po amin'ny firasana ranofa mivadiny izy ny lehilahy faharoa ny lehilahy dia maniry ny arahan'ny vadiny aminy rehefa manao fanatanjahantena izy ny fahatelo mila vehivavy makarakara tena sy manintona ny masony izy fahaefatra mila vehivavy makarakara tokantrano milamina sy madio tiany ho hita ary ny fahadimy dia ny lehilahy dia mila ny hoe tena rehare ho an'ny vadiny izy zany hoe tena rehare amin'ny vadiny zay zany samy dimy zany dia mifandanja tsara amin'izay fotoan'izay ny zavatra horesantsika anio dia hoe amin'ny hoe toetra tsara ho fantatra alohan'ny hanambadiana alohan'ny hanambadiana amin'le olona hoe ho alainao vady na ho vadianao zany tsara ihany mba tena tsika nge tsy sasatra mihitsy Andriamato Flavien laza hoe aza maimaika satria le fandrenana tokantrano ny fanambadiana dia mandra-pahafaty dikan'izany mila fantatra tsara mila fahavononana koa indrindra ary rehefa miteny hoe fahavononana zay dia olona efa manana antonasa amelomana ny vady aman-janaka fa tsy olona mbola iankin-doha amin'ny ray aman-dreny za dia miteny foana ny vehivavy raha olona tsy mbola manana antonasa aza manambady an'izany lehilahy zany fa tsy hoe bogosy dia hanambady zay ny dia apetrako foana zay zavatra zay dia mila ho mahafantatra tsara ny fianakaviana idira ianao ny hiditra ho zanany dia rehefa dia hoe mahafantatra tsara dia hoe indrindra ny fombafomba mpianakaviana ny fifandraisany ao tokantrano ao ny fiarahamonina misy ao etc satria rehefa ve le olona voakakay tsy naposiko nga misy zany tsy aposiko zany zay zavatra zany izy ka hoe amin'ny toetra tsara mba tokony ho fantatra anisan'ny toetra tsara ho fantatra dia sy ny fomba fitika zay rafy hoe fatary dia ny melo hoe tia misotro zavatra mahamamy ve io tovolahy io na io tovavy io fa amin'izao fotoana zao koa ngena le tovavy efa mendamembavy Andriamato Flavien ka io manko le miralenta za moa dia marina fa zavatra hoe firaisam-pirenena le miralenta fa za toko amin'ny sotovana malagasy za tsy ohatrany tsy dia kenysaiky loatra le miralenta tsy hoe sanatria ny vava ladindreny hoe manambany vehivavy
fa tena miteraka zavatra hafahafa eo amin'le fiarahamonina sy ao anatiny ataontsika hoe kolom-piarahamonina sy kolotsaina malagasy. Tsika ny malagasy, tsika tsy europeana, tsika tsy aziatika, tsika tsy afrikanina, fa tsika malagasy mba manana zay atao hoe kolotsaina, manana zay atao hoe kolom-piarahamonina. Na dia atao aza hoe efa ny akamaroany tsy fantatsika tsony, efa tsy hainantsika tsony zany kolotsaina malagasy zany, zany kolom-piarahamonina malagasy zany. Ohatrany hoe indrisany tena mampalahelo dia matovolady zany dia ohatrany hoe raisitsika oreare le hoe ny kolotsaina vahiny nohatrany hoe manavanana atsika. Raisitsika oreare zany le hoe fiarahamonina maheno mihitsy indray teo moa mbola vao herinandro anankiray zany lasany momba ny teny malagasy. Le hoe fanatsiana asiny zany hoe teny razana ny teny reny. Dia anisany zavatra fianakainana nataon'ny mpifanakalo hevitra dia ny hoe maninona eto Madagasikara ianao no mipetraka. Ray zay aloha. Faharoa dada sy neny gasy. Fahatelo ny tontolo tena manodidina anao za tsy miresaka ny any am-pianarana amin'le hoe école d'expression française fa le ao an-tokantrano dia tena zarina mihitsy le zaza zanahana ratsaina mihitsy le zaza raha mafia moako maninona teny vahiny fa teny rehefa mandeha dia maman je fais ça maman je fais ça efa ohatrany fa maninona tsy tenenina teny malagasy zaza io ary zao eto dia sasatra mihitsy re matofavy mamerimberina raha vao ny teny vahiny no anarofetanao ny sainy zanakao amolavolana ho azy dia ho sahirana io zaza io satria ny mamalagasy azy le tarazo le lazaitsika ao anatiny ao ihany sady tsy vazany tsy malagasy inony zany vahoaka zay foana ny any tenenako azy vahoaka amin'ny eto Madagasikara sitsy nefa rany ka raha vahoaka amin'ny eto Madagasikara dia mitovy amin'ny sinoa mitovy amin'ny karana mitovy amin'ny europeana mitovy amin'ny rehetrarehetra zay mipetraka eto Madagasikara. Zay zany anisan'ny zavatra tena ka ity le hoe ty izy misotro zava-mamamy ty amin'izao fotoana izao manko ane be dia be koa ny ray aman-dreny ny tena mitaraina. Ary ny zavatra anisan'ny zavatra mahavariana koa ngeny re matovolavy ihany dia hoe mba inona ny zavatra ataon'ny fanjakana ohatra raha hoe tompo-toerana amin'izay misy azy eny akaikin'ny sekoly tompoko dia efa misy fepetra mihitsy lalana mipetraka tsy azo ivarotana zava-mahamamo tsy azo ivarotana zava-mahadomelona sy ny sisa sy ny sisa satria ny mpianatra eo mandala dia tsy mampaninona mihitsy misy zany inge zavatra tokony hoe eo ihany inge ny tena mahatonga le fisaina andre matovolafy inona moa ny tena ataon'ity fiarahamonina le fiarahamonim-pirenena ny atao hoe fiarahamonim-pirenena zany dia hoe ny olona eo amin'le manodidina fa za tsy hiteny tsony le ONG hoe tokony mitaraina mihitsy zay inge ny antom-pisin'ny fokotany sady dia efa tsy masy teny tsony koa ny fokotany tsy masy teny tsony ny mpiarahamonina sy ny fiarahamonina zany anisan'izany ndray aman-dreny fotsiny raha hoe zay kosa dia tsy manaiky mihitsy zay tsika manko raha vao mitambatambatra raha vao mivorovoro dia anonga-mpanjakana zay eo foana zay ny aletika ao an-tsain'ny olona tsy tompoko ary zany anisan'ny tsy mampivoatra tsika an'iny tsika tsy mboatra ny hoe mandalo amin'ny fanakaloza-kevitra na ataontsika hoe mifananatra fa tonga dia any am-bovonana fampiasana ino izy teo grenade mampilatsa dranomaso mifandona mifanina tsy mety zany zay zavatra zany io zavatra sotroty anisan'ny tena teneniko mihitsy manaraka za zany mba tia zaza sy tia biby ve olona hitange zany mety manana zandry ianao mety manana zandravavy ianao na zanan-Kanada na zanadralahy rehefa mba mifankahita amin'ireny mba manahoana ny fietsiny zany koa iny ilaina ianareo iny molitera ke tsisy afa-mizany le hoe mba tia biby ve sa tsy tia biby ny biby koa nge zava-mananainy tsy voatery akory ianao ohatran'ny raha ny Eropany mantsy na any Japon indrindrindrindra reny biby reny tompoko dia manotra lavitra noho ny olona oroana safosafoana ohatrovazy ary zay ary ny Japon misy fasan'ny biby dia anaterana voninkazo ohatran'ireny fasan'olombelona reny za tsy mangataka an'izany hoe zany koa no ataovy aty amintsika fa na izany na tsy zany ny biby koa nge mba mety hoe mila tambitamby mila safosafo mila nehoana fitiavany zay zavatra zay manarakarak'izay dia mbe hoe misy fotoana ve io miaraka aminao manao teny mandratra na teny tsy tsaroana amin'izao fotoana izao ndre matofilavy be dia be za tsy miresaka ny mpivady fa le olona mbola vao hoe sambany hoe manana fikasana ny vady any ve anao dia efa manomboka manao teny mandratra manao teny tsy tsaroana manao teny fanambaniana mba tsy sanatry ny vava aladiana lela mifanopa mitena mifanopa fa tsy hoe akory hoe teny mandratra foana
Za zany tsy mbo sasatra mihitsy mamerimberina Andriamatovy Laviana za anatina tambazotra hoe miady amin'ny herisetra. Ny herisetra voalohany ataonao amin'ny olona dia ny teny mandratra. Zay ny tena anisan'ny karazana hoe mbola lavitra no ny daroka sy ny vono. Ny teny mandratra. Ny antony manko dia zao, ny daroka sy ny vono Andriamatovy Laviana mety mametraka manga na mety mandratra. Fa azo tsaboana mety sy tanina vetivety. Fa ny teny mandratra fo na manimba saina voatahiry eo foana. Ele Ratrapo ary reny le tenena hoe makany aparahatoka. Tena zavatra tena hoe voatahiry ao anatin'ny sainao, ao anatin'ny fonao. Ary tena miteraka misy fiatraikany mihitsy eo amin'ny fivoarana sy ny fivelarana amin'ny maha izay sy ny maha izy an'ilay olona. Zany zavatra tokony tsika ho fantatra. Nefa dia zany ny tena betsaka amin'izao fotoana izao teny mandratra. Io na mendava ndraiky io ary zay no mahatonga amin'ny teny hoe ilaina resahana ty zavatra ty. Io olona io ve mba tia manambitamby sady dia manambanimbany. Za dia eto dia miala teny fa fijeriko ty Andriamatovy Laviana. Za dia miteny foana amin'ny vehivavy. Ny lehilahy no manambitamby fa tsy ianao vehivavy. Zay dia tadio. Ndeo misoratra masina ianareo lehilahy tiavany vadinareo. Tsika lehilahy no maneho fitiavana ary anisany fanehoana fitiavana ny manambitamby. Fa ny eo amin'ny Baiboly dia hoe ianareo vehivavy manaiky vadinareo. Rehefa anehoana fitiavana ny vehivavy tompoko manaiky anao, manaja anao. Ary tena manisy asiny anao, mametraka anao amin'ny toerana novan'Andriamanitra anao mahalehilahy amin'ny lohany, mahalohan'ny fianakaviana ny lehilahy. Fa tsy zany zavatra hita, fa le teny manambanimbany. Iny koa zany mba hevitra zany. Tena hevitravina fotsiny. Le manambany. Tsy misy hevitravina zany tompoko. Samby olona mba mibiazina, samby mba nitaizana, samby mba nisy sehatra mba nivoarana sy ny sesa. Fa tena misy olona manana toe-tsaina ambany. Sy fijery mamoetra manambanimbany olona. Za dia ataoko an'izany mihitsy. Toe-tsaina ambany fanambaniana olona. Zay zavatra ny tevatra zay. Tsy misy olona mety afaka ny hevitra ny tenanao ambony ny hafa ianao na hafa noho ny hafa. Samby olombelona daholo tsika. Ary amin'ny kristiana no teny hoe samy zanak'Andriamanitra tsika. Tsy misy olona ambanimbanianao, tsy misy olona ataonao ohatrany hoe tsisy dika ny bozaka manatro ny fitetika malagasy. Tsy fanao zany, tsy mety zany. Reny dia efa mampitandrina mihitsy raha vao mbola efa hoe tafahorona ny tokantrano efa vita ny fanamasinana, vita ny fisoratana, vita ny fisehoana, vodiondry sy ny sisa sy ny sisa. Aza mba manorim-paka amin'izany zavatra rano fa dia mitandrema. Fanambadiana mbola velika ihany mandra-pahafaty. Fa manarakarak'izay, io olona io ve liana tia hafantatra daholo zay zavatra mitrango amin'ny fianakaviana. Marina zany teny eo le fomba. Fa eto raha miteny teo hoe tia hafantatra ny zavatra rehetra mitrango amin'ny fianakaviana. Za Andriamatovy Laviana dia zao anisan'ny teny mety ho diso any eritreritro. Fa zay zany ny hevitro zay lazaiko amboarako eto. Za dia miteny foana na amin'ny vehivavy na ny lehilahy. Samy manana ny fiainany ny ao amin'ny ankonanao. Indrindra ny fiainana kambana ny fianakaviana. Tsy anjaranao mihitsy io fiainana kambana ny fianakaviana, anjaranao ny mamoaka azy any velany. Na mitantara azy amin'izay olona hoe miarahanao sy ny sisa sy ny sisa. Alao izy ny ahita. Ary zay ny ilana hoe mila miaraka efa hoe mba maharitratra, mahafantatra. Fa tsy ianao no miteny aminy, ny dadanay ohatran'izao, ny neninay ohatran'izao, ny zanoko manko. Eritreretra, io lehilahy ratsiny io, ianao indray manosika. Ny antony tenenako Andriamatovy Laviana ity. Rehefa tonga ny fotoana hoe mivady soamantsara, mpivady ve moa tsy mba efa maly mba misy olona ny sanandany. Iny le zavatra ny teneninao tsikerana nataonao tamin'ny fianakavianao iny no averina anao. Zany nga mo mahagaka. Rainao nga tsy olona mamilava, renao olona pody alina, ny anadanao ary mpiteny ratsy, zandronao ary mba mpifoka volo. Zany. Fa raha izy nahita azy zavatra hafa. Averina, rehefa ianao no tantara azy dia averina. Za dia miteny foana. Samy manana ny fiainany olona rehetra talohany nanambadiany. Azay foana ny tenenako hoe namana no ilaina fa tsy sipa. Rehefa tapa-kevitra ianao fanambady, avadio ny pejim-piainanao. Pejy vaovao no atomboka eo, manomboka eo miaraka amin'ny tovolahy io na tovavy io. Zay zavatra io nareo manomboka eo mba fampitara zavatra nao. Fa ny tantaram-pianakaviana le ndazaiko teo le hoe kiampanany fianakaviany fa tsy anao rery. Ka tsy anao ny dedadedaka amin'ny tantarany hoe manao an'izao, manao an'izao, manao an'izao. Ny fitantarana na nitsikera atao amin'ny olona hafa ivelany hoe tsy midika hoe satria tena tiako olona dia mba tantaraiko indrindra. Raha ny tantaram-piainanao no tianao tantaraina nenao manokana. Hoe za dia vehivavy naditra na lehilahy maditra, za dia mpikaotikoty mpititsy papanao. Anao zay. Fa ny tambarana tsy ilaina ianao ny tantara azy.
aloha ho hitany raha toa ka hitany ka inona moa no anafenana an'izany olona hiditra ho zanaka ao izy ka inona moa zay zavatra hoe io olona io koa ve amin'ny fiainany hoe rehefa amin'izay le te hoe tia fatapatra tia mamakafaka tia mandalindaly ohatran'izay tia misikosikotra ny fiainan'ny fianakaviana hafa le hoe mahafantatra sy le hoe tia misikosikotra ary maninona ny anadanao manao zao ary maninona tianao fantatra daholo ty zavatra rehetrarehetra ty dia avalio fotsiny ina nefa ny tena mahalinanao amin'izany raha ohatra raka fantatrao zay le hoe tsapanao koa ve indraindray hoe io olona io manao zay analaviranao azy na analaviran'ny fianakavy analaviranao ny fianakavy zany koa misy ohatrany hoe mbola vao miaraka dia kosa aloha le anareo tena ohatra manahirana angamba rehefa mivady soa matsasika dia tena hafa misy ndao atao fiainatsika ny fihetrikitsika tretretra ahoana ny anarinao ny fianakaviana tsy misy zany indraindray koa hoe misy fihetrika tsy ampoizinao ve indraindray atoany inona le fihetrika amin'izay le atao hoe fihetrika tsy ampoizina izay amin'izay kosa tena aditsy andraikitra ny manontany mametraka fantany fa naninona hoe ianao nanao ny zavatra iny inona nampalahelo anao na inona natesranao na inona zany hoe ny antony mankony dia mety tsy toetra raikitra hoe efa mamaka ao anatiny dia izy fa zavatra sendra nandalo ka tsy ny lasa hoe anaovana ay ve izy ty olona ohatr'izao mila fantarina ihany koa hoe olona mahery fihetrika ave io olona fangatanana ave io raha vao misy tranga raha vao tsy mifanara-tsaina na tsy mifanaraka zay zavatra tao zay koa dia efa fantaro de ny melo le mahery fihetrika manko tsy manana zo mihitsy ianao ikasy tanana ny vadinao na lahy ianao na vahy amin'izao fotoana koa ny vehivavy inge mikasy tanana ny vadiny misy de misy mihitsy zany zavatra zany rehetrarehetra zany tena ilaina de hoe ary de io olona io koa ve mihevitra fa hoe mihazo foana ny marina tsy mbo diso mihitsy zany hoe le olona mpanamary tena sinsesy zany rehetrarehetra zany mila ho fantatra alohan'ny hidiranao ka raha hitanao sotro zany rehetra zany dia tsy ahita fahasambarana mihitsy ianao tsy ahita fiadanana mihitsy ianao ao amin'io tokantranonao dia alao tonga amin'le fitenenana dia matafilavia hoe alao misoroka trozay mitsabo be dia be manko le matatra hoe ka namako efa nanambadika io efa verimbezitika aza mba manao fampitantenanao amin'ny hafa sa manana ny fiainana fa raha tianao simba mampiditra poizina amin'ny tena dia atao foana ny fampitaha ianona nanao zao za tsy mba manao zao ianona ohatran'zatsy za tsy mba zaro tretretretretra zay zavatra ka zay zany anisany tena zava-dehibe mihitsy anisany resana satria hitako hoe tena anisany karazana malasy eritreritra anisany mampitaitaina misy ny tanora amorona anangana tokantrano ilainao fantany zany zavatra zany ray aman-dreny mety tsy manana fotoana mihitsy ifampiresananao amin'izany fa zara raha misy nytony fandaharana eto amin'ny RDB tony mba afatsika miresaka ohatran'izany ary isotomana mihitsy ny sainareo tanora indrindra dia io koa moa ray aman-dreny mierimberina andreny amin'ny zanakisika hoe za moa dia tsy sasatra mihitsy miteny amin'ny tanora zay hitako na ny ray aman-dreny mba eno ihany le fandaharana amin'ny RDB tsy hoe zay manao dokam-barotra na hoe tsy hany mihitsy fa matomba miezaka sy mandany rondo dia noho ny fitiavana mihitsy ny tandrazana noho ny fitiavana ny firenena noho fitiavana ny malagasy mba tena hoe mbo malagasy vanina tompona andraikitra manana fiainana tsara mivoatra sy mandroso izay ny tapany voalohany hidirantsika ny tapany faharoa tsara manamarika fa ity fandarana izy ito mahazatra antsika hatrany dia mandeha amin'ny RDB live ary mandeha any amin'ny YouTube ihany koa rehefa amin'ny tolakandro any no ahitantsika an'izay hidirantsika ary ny tapany faharoa mba hovanina omenanao ny adresse mail ny fandarana mba hovanina @yahoo.fr m lehibe ny fitomboany mba hovanina @yahoo.fr zay dia vita mba hovanina ia dia amaky ny SMS avy any aminareo arytsika toy izao ny fivakin'ny SMS voalohany ny any vadiko ny heviny tena manjaka ato an-trano fa rehefa miteny za dia hevitra taingina dia rehefa tsy miteny dia tsy mba ohatra ny vadin'olona hony
rehefa mifamaly zay dia le mpanao teny marary teny mampamoy foreny izy rendray zay dia nresantsika teo any am-piandohana dia efa atao sy ahafantarana an'izany fa tsy rehefa ao anatiny ianao vao manao ohatrany io inona tsoa ny azo atao rehefa vita fanamatsinana vita fisoratana vita vodiondry sy ny sisa dia lasa mametovetsy fotsiny sisa dia lasa mijaly ka zay ny ataoko marina fa hoe misy any zavatra any kanefa kosa tsy misy zavatra tsy maintsy ahitana vahaolany rehefa misy zavatra tena ohatrany io dia ny dia tsotra fotsiny be dia be dia mandefa SMS mantsy mangatà fotoana dia miarana azy misy antony manao ohatrany io asa mety hoe ambany fahaizana misy elanelany be angamba ny fahaizanareo mivady dia tonga dia manambany le anankiray nakavady anao sy nahita fa hoe zao ny elanelan'ny faripahaizana ko rehefa vady ianao vao ataony hoe hevi-dravina tsy manambany fotsiny ny ataony tsy mety ary indrindraindrindra amin'ny maharenjanany ianao zany ny tena vady aloha ajaina mirenjanaka zany azaina satria ireo nazahoanao taranaka fa tsy ambanimbaniana oatra zany ny renjanaka tsy mety zany mampalahelo any hitazanay rehefa mamy dia miteny ratsy foana fa mba mananatra azy nefa zay dia tsy mihaino izy fa rehefa tsy mamy izy dia mba mantosotra anay iny ka zay foana ohatran'io raha am'le fotoana mamamao zay nge tsy mila resany rehefa misava ny tokany zay hoa amin'ny teny feno fifanajana sy feno fitiavana mihitsy ny teny hoe dada nge rehefa mamy zay dia matahotra sady malahelo teny malefaka teny mampieritreritra zay dia vita tsy ilaina toizana lava be mineo raha enregistreny sapanaliziko ratatondray aloha zay misy matsy ny olona rehefa mamy dia tsy mahatadidiny zavatra ataony dia ohatrany hoe marina foana izy eny ka zay indrindra asaina enony dia izy azy zany naty hoe enregistré amin'ny telefona am'izao fotoana zao ke azo ankalana sary dia tena ohatran'ireny vidéo reny mihitsy atora zao ty misy karazana zavatra atoronay ty misy olona zay ato gagdada raha mahita azy mangataka sosokevitra jeneraly misy vehivavy diso numero ny antso ary lasany fankahazo izay ka hoe hiaraka 4 taona izy zany efa 5 taona efa niteraka roa izy fa tsy manambady laza amiko izy fa dia ary vonona niaraka amiko mangataka 30,000 ariary tamiko izy mba handoavany ny fantatry Nicolas-Njanany zaho mamierimberina foana tsy maintsy ny lehilahy ny zoko ny vehivavy na farafaratsany mba mitovy na elanelana roa taona farafahabetsany rehefa any orina ny ray aman-dreninao aloha dia tsy anaiky raha vao vehivavy sady efa zokonao amin'ny taona misy 7 taona ny elanelana faharoa efa niteraka roa tsisy ray aman-dreny anaiky an'izany mialatsiny amin'ny teny zany misy namany zay tany anatin'ny Facebook tany milaza hoe tsy misy ohatra izy reo fanteraka roa dia ozy izy tsy misy baolina manomboka amin'ny 0 zany iny ka marina nge zany nao amin'ny maray aman-dreny nge nitenenako an'izany fa efa sitraponareo rehefa safidinareo moko ino no teneniko amin'izany fa za amin'ny maray aman-dreny amin'ny mampana be amin'ny tony fanabeazana amin'ny tony fandarana tony dia milaza hoe inona tsy mampety azy ampieritreritra andreo fa rehefa ozy nareo misisika zay ny safidinareo dia ataovy ianao ihany no sahirina rehefa avy rehefa safidinao za tsy mba miady amin'ny safidy vehivavy manohatra 17 taona manana zanaka 3 mianadahy ny vadiko jeneraly tsy mety mahatotra mihitsy no sady tsy miasa fa mikarenjy miaraka amin'ny jolamboto eto amin'ny tanàna fotsiny nefa za dia mivarotra maraina mandrapahariva ny andro avy eo za mbola mikarakara ny sakafonay hariva sady rehefa mba miteny azy dia tsy raray mihitsy no ohatran'io nge reny dia ataoko hoe mampiantavady azonao izy ny tokony hamelona fa tsy anao ny tokony mamelona rehefa manaiky lembenany ianao dia miaraka amin'ny jolamboto izy mazava ho azy tsy miasa voky ireo mamboly voky tsy mamboly voky za indrindra mantsiny ina tena apetrao tsara mihitsy ny ino tizy teo ny fandraisana fiarahamonina ohatrano hoe marina fa misy antiany ity zao fa za kosa tsy manaiky rehefa ohatra ianao tsy lozanao miaraka amin'ny namanao any velany any fa dia karakarao ary ny tokantrano fa za miasa any velany andao famadihana indray ny zavatra ianao ndray mba lehilahy zany iny zavatra misy zany any andafy mivarotra dia izy maka entana dia ianao izy maka entana dia izy ianao mivarotra dia aiza ianao sady mbola hikarakara sakafo fa inona fotsiny ataony ina fotsiny aza manaiky an'izany aza mena sakafo marary am'izay za vehivavy manohatra 20 taona manana olontiana zoko 10 taona
ary zay dia niaraka 2 taona ary nisaraka 2 taona sy tapany tazany tamin'ny alahady ary gaga izy efa nanova bus ka raha tany fatany foana numéroako ka niresaka zay ary ozy izy tamiko tsy napozy niova sy lasa manja hony iny ka io mo hitanao za aloha dia miteny foana hoe farafahabetsany 10 taona nelanelany mpivady dimika tamin'ny 10 taona tsy manino fa zao eritrereto tsara ho alohan'ny hidirana rehefa tonga any amin'ny 10 taona 10 taona any inge vao miova ny tantany zay foana nylazaiko any vao miova ny tantana satria tsy samy hafa mihitsy ny fisainana rehefa avy eo raha mbola latsaky ny 10 taona mbola mitovitovy fisaina fa raha vao mihoatra eo rehefa avy eo efa hafa ny fijery zay foana ny teny samy hafa ny fijery rehefa tonga eo za misy lehilahy manala baraka be ety aminay azoko atao ve ny mitory azy sa tokony anantona azy ho teneniko izy mariako fa tsisy relation mihitsy za sy izy inona ny tokony ataoko tompoko de torio manala baraka no zaniko ny fanalam-baraka nge mitovy amin'ny esiksetra raha nananao porofo raha nananao porofo zay indrindra mantsiny hoe tiany porofo zao ny porofo zany na zavatra nitsoratra ny porofo na vavolombelona tena afaka mijoroka ny vavolombelona tsy maintsy anankiroa fa tsy ray ihany zay za vehivavy 12 taona manambady fanteraka ray ny olako za rehefa mba maneho hevitra amin'ny zavatra iray atao ao an-tokantranonay dia lazainy fa hevitra tsy dia manandanja loatra atao antsokosoko amin'ilay zavatra avy eo dia tsy mety dia lasa ilany vanindray za avy eo inona tokony ataoko ka tsy misy afa-tsy ny fifanakalozakevitra ihany apatrivo azy fa ny hevitra nge samy manany azy ny hevitra ny maro matakadavitra zany ny fahendrena malagasy fa tsy misy an'izany olona mitompo teny fantana hoe ny azy ihany apatrivo azy fa tsy izy ny tompony marina ifanekena ny mahamarina sy ny tsy mahamarina fa tsy hoe rehefa teneniko hoe marina dia marina mety vao maika raha mitongilana be raha vao zay ny ataonao tsy mety ny mamanay vao maty dadanay dia niaraka tamin'ny rangahy hafa dia io rangahy io foana no niantoka ny fiainanay amin'izao dia nisaraka izy dia zay zanany fito menada no forseny andony hofatranony sy ny fanafodiny mariako fa sarotiavin'ilay mamanay ary avy aminy no tena nahatonga ilay fisarahana manahirana be zany fiainana zany tena manahirana be mihitsy zany fiainana zany le izy zavatra ohatran'io aloha lavitra mangataka fotoana dia resahana hoe ahoana ny etomboana dia manahoana ny fizotrany dia nanahoana ny fiafaransa namana fa tonga dia teny fotsiny hoe zao tsy mety amiko aloha zay zavatra zay satria ohatra ny mamitaka fotsiny aho hoe telazy hoe iny fa rehefa fantatro fa ilaina lalina ilaina fifanakalozakevitra dia aloha manao an'izay mangataka fotoana fotsiny ny tombony ave fa ny tsy fampiny vola ho tokantrano dia antony anankiray tokony isarahampivady sizana milazanao an'izany ray olona mampiditra hevi-diso zany zavatra zany zao ny le izy Andriamanitra Flavian zany miteny foana Andriamanitra io ka name atsika talenta maro be ny talenta hareny io ratsatanantsika folo io atodoantsika io ary io 7 io no harena miaraka omen'Andriamanitra atsika mamorona ny tsy misy io azon'io tananao io zavatra sananao dia ao anatin'ny fotoana anaovana fa isika dia miravaravy-tanao mihitsy miandry tola io manko matetika mihitsy Andriamanitra Flavian tena hoe anisany tsy mampandroso antsika ny Andriamanitra Flavian ty malagasy dia io le miandro tolorana foana io zao zany tena miteny za mampanabe dia miteny mihitsy hoe atson'ny olona mandeha hoe manao hoe côté-parent manao an'izao misy olona dia hoe atsony any ianao miatoka lasantsy ianao zany satria tsy akaiky hoe eto ny fanakaiky eto ny trano dia mandany fotoana ianao adiny roa dia ny raha fa dia misotra indrindra tompo fa dia mananao an'izay koa nefa mbola ho dia za kosa miteny amin'izay fotoana izay tsy hoe courant hoe mahita zavatra tsara ianao akanjo tsara dia tonga dia raisanao dia lasa ianao mandeha ary zay mihitsy mahatonga hoe zany mampandratsika zatra tolorana foana raha hitanao fa mahasoa ny fiainanao mahasoa ny fiainany zanakao mahasoa ny tokantranao mahasoanao dia lasa mandeha fotsiny ianao zavatra ohatran' zany tena hitanao hoe misy olona tena tsy mieritreritra adiny roa izy miresaka aminao ao mitsangana fotsiny izy dia lasa
Ary zany nataoko aminy zaho tsy mikarama amin'io a fa zaho kosa mampanabiady milaza aminao rehefa tolorana dia maiza manome fa tsy mandeha ho azy fotsiny amin'izao fa zaho tsy mampaninaako tsy mampaninaako fa zaho tsy miteny amin'io tsy maintsy fa toe-tsaina fotsiny apetrako anisany mampahantra ny Madagasikara io toe-tsaina zaritra tolorana io fa vetivety mihitsy ny olona niteny tamiko dia ka le izy manko rio zazy ireo mba ilaina mpampanabe ohatra anareo dia ohatra ireo olona fa iverinareo fa tsy mandany andro manao an'itony zavatra itony iverinareo fa tsy misy hoe saina milafanomanana fa tsy vita ho azy fotsiny amin'izao ka izy efa zatra manao an'io dia mandeha tsy misy zavatra mandeha ho azy zany ary zay ny anisan'ny teny koa za mampanabe zay mihitsy nylazaiko za tena teny zany tsy misora mihitsy miteny zany satria tena misy olo ohatran'izany adiny roa miaino azy tena mamaha olona nanda izy mitsangana fotsiny dia lasa za tsy mitakininy aminy za tsy miteny izy lasa iny fa tsy dia olo iny hoe mba misainy mba mieritreritra adiny roa ny laniny taminao teo adiny roa ianao niaino azy adiny roa ianao na nitady vahaolana niaraka tamin'ny tsetretritra mitsangana fotsiny izy dia lasa toe-tsaina ilaina miova zany tompoko toe-tsaina ilaina miova fa tsy mandeha fotsiny amin'izao zany zavatra zany ary zany tiako fahafantarana mihitsy eto amin'ity fandarantsika ity satria le olona koa nge mieritreritra fotsiny izy ka hevitra nangatahako tany aminy ngany fa iverinao fa ny hevitra moa tsy iverinao fa mitovy lanjana santa amina zavatra anankiray raha zavatra mason'ny fiainanao dia ndikan'izany sarobidy lafo vidy dia lasa fotsiny ianao mandeha zavatra ohatran'izany zany tiako tenena fa za tsy mitakinina amin'olona mihitsy fa zay fotsiny anjarany ny mieritreritra hoe fotoana manahoana ny laniny olo io tamiko nanahoana ny fahavononany nanahoana ny fitiavany nandray anao nanahoana ny fanaitetena ny resaka taminao etsetretsetsetsetra zany rehetrarehetra misy ke nasekoly ary manao an'izany ino misy nasekoly ary manao an'izay ary io isan'ny nahatezitra ny olona tamitsika ty fandarany ty zay ozy izy rehefa manao école des parents na manao zavatra ohatran'ireny mampifino dia maka vola misy tarifany anay fa nareo izy manao maimai-poana dia very zay dia simba zay 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 natezitra ny olona tamitsika hoe tsika tsy mikarama amin'ity zavatra eny marina nge zay zavatra zay za teny aminao foana andre matofy laviany zao ny zavatra fiteneniko rehefa misy olona manao an'ireny ohatrao le izy fa zao tonga dia ohatrany hoe misentro tapika le hoe azany volana tosakana azany volana tosakana fa zay fantatrareo zay mety fa aza tosakana zay rehefa mandeha manao école des parents teny zay aza tosakana fa le izy kosa tsy za mampanabe tsy manaiky mihitsy anazatra anareo amin'le zatra toloram-potsiny tsy maintsy misy tambany zavatra atao fa tsy mandeha fotsiny amin'izao zay zavatra ray fa za tsy miteny amin'io tsy maintsy fa mampanabe ary zany tokony ho fantatry le olona sasany mafy tsy fantatro avy eo izy tratrany kolokolo voatorakovitra satria fa zatran'le fiainanao zay le iziko fa lazako anao fa tsisy olanao kolokolo zany mihitsy hafa nge ny seritra ny asam-panjakana kosa loatra ny sisy fa ny zavatra ohatrany fa ny any tena zavatra tena tsy laitako fotsiny dia zay tsy za tsy miteny amin'le olona mihitsy na manao fanamarihana amin'ny akory fa le olona ve dia mba mieritreritra hoe fotoana laninao taminy teo dia nitsangana fotsiny izy dia lasa fa za tsy teny amin'ny mihitsy hoe misy an'izao fa dia mba eritreritra fotsiny fa mpanabe dia ohatrany hoe ararotiko le eto amin'ny radio de Bosco tenenako zavatra ohatran'izany fanabeazana dodoliny zany andre matao Flavien iainantsika zany mananatra antsika tanora za aza be desina rehefa tsy tiany ray aman-dreny ny olona miaraka aminao fa mampalahelo ray aman-drenitsika ireo marina nge zany marina zany azo zao ny mahatonga ny ray aman-dreny miteny hoe io foana nge le tenentsika andre matao Flavien hoe tsy mety amintsika io anaka valy boribory ka nareo ny anambady azy zay foana ndry izy efa aveo tranenina vao tsy hita tsony pepetseroko izy atsony aizaka hoe général notery le fifaninana soratonony natao tamin'ny andro raisam-pirenena ho an'ny teny reny atero amin'ny raha ohatra ka hitanao ny raha riasina ao ny foibe ny teny le ho analakely atero ao fa tsy maintsy misy mandray ao mba tokony tsaroana indray ray aman-dreny ve ny fitsaboan'ny zanany fatao ty dia tsisy zanatsoratra mihitsy ialana tsiny vehivavy za 12 taona manana routine za mitovitovy taona zahay heritaona ny arahana efa nahitako pirofo nefa fa manao sipy izy ary tena tiany inona ny tokony ataoko ialako ve izy sa ampisarahako zareo nefa miatsara velatsy
averiny fa tsy fakako mampanatena foana da alao tsy mamiditra am'izany tany voany ampiatim-boana ave anao de efa mampirafy ny lehilahy akavady anao de ina ny anekinany zany mbola mahita ny anjaranao foana ianao fa za misy kizo am'izany misy namako zay nanampy ahy tamin'ny sarotra de eniko hoe marary izy nefa efa ely zay tsy nifampiresaka tsony de am'izao izy tena marary inona ny tokony de ataoko mba famaraio apio azy izy za de apio izy ina ny olana am'izany apio izy ko izy raha mbo nanampy anao zao izy marary de mba anjaranao indray manampy azy raha manana anampiana azy ianao ary le fanampiana koa ngeny le matovilavy tsy voatery volafony na de anao mandeha mitsidika azy mba mahita hoe hitanao io ao amin'ny tenin'ny baiboly ihany io nitavany rahalahy mandranitra ny tavana mitondra hery ny fahitany anao de andana vangio izy solany zany ny rary ny teny hitondra fanafody ny fahitako za indrindra za miaraka mipetraka lehilahy zaho izy izy miara-mipetraka zahay roa vita fisehoana miady foana manao totoondry izy manao teny tsy tsaroana samy sary-piaro sy tsy mifampatoky fa misy fotoana nefa indraindray tena mifankaty efa samy naditra taloha ary zao vao mitady asa izy efa miasa tsara eny ka de io ndre mitofilavia ohatra n'le obolany vavakisoa misy ireo ka tokony ho inana azy te hiditra am'izany ianao de safidinareo roa za tsy manana zavatra ho teninina am'izany mihitsy ahako mikasika zavatra ohatran'izany olona mbola tsy manino de manao totoandry ho ataonareo ringa zany ny tokantranonareo vao miandry tsoripaka ny vilia potika ny kopy sy ny vanaka ohatrana mpivady mpanao le totoandry zany de efa am'izay raha manao sorta de gant de box alohan'ny hiditra le zanaka rehefa avy eo no eny rehefa anao mariazy angambany de vazivasy ny aty rehefa andeha de efa tanan'ilany izy io gant de box de zay efa fantatry ny olona hoe inony reto aza manambady lehilahy tsy manana fototrasa famijaly ny zanako zao de zaho fony nanampy azy isam-bolana fa tsisy sakafo zareo zany io e aza manambady olona raha ohatra hoe efa niasa izy ka voaroka zavatra hafa zay fa olona mbola tsoma ny fianarany ara tsy vita akory de anambady hony izy de iny ko le ray aman-dreny de manaiky tsy mety amiko aloha io ngisa manana ny saina izy sy ny fijeriny de matovilavy amiko za de manafatafatra foana de nampianatra eny amin'ny université olona samy mbola mpianatra zao tsy mahavita inina lisansa akory tsy vita de be voka de miteraka de lasa ohatran'ny maternité eny amin'ny campus universitaire amin'ny laman-jaza miantokantona vehivavy 13 taona za rehefa misy lehilahy miantso de manao hoesihoesy teny be foana mamanay fa ianao ngo tsy eritreretiny anambady ndray andro any mety tsy ho tiany anambady anoko azy zany esihoesy teny zany iny tsy mety zegny retoko hoe fanambany iny tsy mety mihitsy zany avy amin'ny ray aman-dreny mankany am'zanaka fa mba zadinoana zany ray aman-dreny ajaiko isany ono misy fiatraikany eo amin'ny fanambadiana ve ny fanaovana masturbation vehivavy no manoratra de ahoana monja de ahoana lasa fahazaran ratsy tsy ahita fafinaretana araky nanaovan'Andriamanitra azy tsony ianao fa zatra an'izany de efa milaza zany na lehilahy na vehivavy mihitsy eo zany ny zanako lakely 5 taona de isaky ny atory de miteny foana hoe andao hivavaka de izy tena izay zavatra rehetra de anontaniny foana hoe inona ary nenina mahatonga an'io ohatra zao tsara be zany zazy zany tsara be mihitsy tokony hahatonga saina andray aman-dreny iny zany azaiky anareo fa misoran'Andriamanitra manana an'izany zaza tia vavaka zany ary zany azo atenaina mihitsy ao amin'ny fiainany zany fa anana fitondran-tena mahafinaritra ny zaza zany fanomezana fahasoavana avy amin'Andriamanitra anie zany fa zay mavanina mihitsy ary tokony nareo raha ny vao maika koa miredareda ny finoan'ny fianakaviana manana zaza ohatrany ialana tsiny ny SMS tsy ho voavaky fa ity anankiray ity no vakitsika farany vehivavy mpampianatra ny asako ny vadiko mamboly ny tena olana rehefa mifamaly zay de ataony hoe mba hanarany ny afaka baka fa olona tsisy fotony sady fofisaina eny ka mety hoe zay nge le ohatra hoe le fahaizany io ane tsy nitenenim-pona nge le izy ny lehilahy nanaovan'Andriamanitra azy efa zay le hoe tonga de ohatrany hoe izy foana no ambony izy foana ny tsara izy foana matanjaka izy foana ka raha vo ny heviny tsy lazaina de avy tany de everiny ianao fa manambany azy nefa tsy manana eritreritry an'izany zay niny mahatonga an'io e zay le fomba fisainan'izay le manambony tena ka raha vao hoe tsy araky ny eritreretanao ny tenanao le atao hitanao am'le olona de le olona ndray ny vazavazanao
Salut. Ndao idiretsika ary ny tapany fahatelo andresana ny aso avy any aminareo. Ny olombanona olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana. Mba hovanona ny lara telefonitsika dia ny 22 443 90 raha amin'ny alalan'ny finday ianao no miantso dia aza dinona mametraka ny oatra roapolo 020 22 443 90. Miaraba tompoko. Salama tompoko. Mba hovanona tompoko. Tsika rehetra tompoko. Asaika mba hanampy kely fotsiny amin'le fandaharanareo zany. Ino tompoko? Inona moa no tokony ho fantatry ny tanora amin'izao fotoana izao raha hivady izy? Inona aloha ny atao hoe vady? Raha izany atao vady zany aloha dia olona tiana sady tia. Fa raha ohatra ka tsy izay, tsisy raravanina. Ino tompoko? Vady zany koa dia anisany hoe fanomezan'Andriamanitra. Kadô avy amin'Andriamanitra ka raha kadô avy amin'Andriamanitra zany tsy tokony ho ambanimbaniana. Tokony atao ina enitsika zao raha hoe misy manome fanomezana, ty fanomezana avy amin'ny dada, ty fanomezana avy amin'ny rano, ka tiana tsara maika fa zany hoe fanomezana avy amin'Andriamanitra. Any mety misy olona tady vato fa tsy mahita, ka zay le tena hoe fanomezana avy amin'Andriamanitra io, ka tokony ho kajiana tsara. Hoy izy mon général teo hoe la amin'ny sotoafintsika malagasy, la hoe ny lohan'ny vavy, fa zao tsy mandahan'izay fa tokony misy fifanakaloza-kevitra mandrakariva ao an-tany fa tsy hoe ny lehilahy foana marina loatra ka fantatra na iny. Tokony fanaja ao an-tokantrano, tokony matoa ny vava natao tokana ihany koa, ny sofina na ny maninona natao anankiroa. Dikan'izany tsy tokony be tatasika foana fa tokony iainy zay no mahavoasika malagasy amin'izao fotoana izao na amin'inona na amin'inona. Tokony iaintsika mahay miaina dia mahay mandanjalanja, mahay mamakafaka, mahay mandray ny zavatra tsara amin'ny hafa. Fa raha tsy izay tsisy zava-banina eo. Za mijoro vavolombelona 17 taona zay ny rarahanay mivady. 20 taona zay tena iombonako zato isan-jato mihitsy ny voalazan'izay avantsika teo zay fa tian'izay mihitsy tsy hoe nge satria lohan'ny fianakaviana ny lehilahy dia hanao didijadona sy teny kify lehibe fanakaloza-kevitra aja sy voninahitra na nomen'Andriamanitra ny lehilahy ny mahalohan'ny fianakaviana azy fa tsy midika mihitsy hoe izaho sy anambanimbany tsy hany mihitsy miaraba tompoko. Alo? Tapaka sady ka zay zany tsara ho marihana mihitsy le mahalohan'ny fianakaviana tsy midika mihitsy hoe teny kify lehibe na didijadona ary mila ary marina loatra ny tenin'ilay olona. Tsika rehetra tompoko. Ya. Mafimafy kely azafady. Vehivavy roa amby 20 taona tompoko. Ino tompoko? Dia mieritreritra tapa-kevitra zany hoe hanambady amin'ny 6 taona ity. Dia nefa za tena ohatrany hoe mianatra dia teny an-dadanay sy mamanay an'izany dia inona tompoko? Fa maninona ianao Inona mamenatra anao? Ohatrany hoe tiako fa tena mianatra be fotsiny teny hoe hanambady. Ko zavatra ara-voajanahary anie zany mbola tsy tapa-kevitra ianao zany. Tsisy mamenatra zany ary izy indray ny olona tokony hafantatra mialohan zany afa tsy dada sy neny. Tsy misy mamenatra mihitsy zany. Zany mba misy resaka tiako atao aminareo ry dada sy neny. Zao le resaka. Zay dia vita. Dia mety teny hoe tapa-kevitra tapaka tonga ny zanako. Dia manahoana iza ny olona mba hoe tontelo jereva fa dada avy etlany dia any ianao. Indray ny aporisika sy anoana. Fa za manao salobokomana hoe ianao rery ny mahafantatra azy ihany. Miaraba tompoko. Manaja anareo tompoko. Manaja anareo. Mba misy tsy ahakely sa mba hevitra ampitaina. Misy tanora anankiray teo amin'ny 20-30 taona eo ilay zazalahy mbola mpitovy izy io ka anisan'ny mba nanaitra ny fahasahihany tamin'ny fijoroana ho fikambaram-panambadiana nefa mbola mpitovy izy dia anisan'ny nanaitra na ny mpanatrika azy hoe zaza mpitovy ve no fikambary ampanambadiana ary mbola tsy izany fa mba miseho toy ny sojabe mihitsy izy eo amin'ny fananarana ohatrany hoe fa tena manana tsaika efa be amin'le
le tokantrano ny hevitrao mon général no mba tiako angatahana za aloha raha ny tena marina ty de hevitro manokana be de be mihitsy am'izao fotoana zao na zaza mianatra kabary nisy fotoana hoa teny iavoloha fotoana fiarabana ny filoham-pirenena mivady zaza tompoko ny nanao kabary tena ozy fa inona loatra ty zavatra ty tsisy lanjany tsony ve ny kabary malagasy ka zaza anao mpitondranao teny eo amin'ny ray aman-dreny pirenena marina fa mahafinaritra be mahay miteny tsara fa tsika ny saiko zany apetrony mamalagasy atsika ny fifanajana ny teny malagasy de ny teny misy tompony ny ray aman-dreny fotsy vola amin'ny tany de mandeha isaka ny ambaraka tao rehefa tsy misy ny ray aman-dreny fotsy vola amin'ny tany ny zoko ray aman-dreny rehefa tsy misy ny zoko zandro maleo malaza etsetretsetra fa tsy avy hatrany de ary ambovonana tsy mety amiko zany raha izay faharoa de lasa tonga am'le fitenenana ndraiky de ny mpitovy ndray ve ny ananatra ny mpanana inona ny fantatrao am'izay tokantrano inona ny fantatrao am'izay fifandraisany mpivady ianao raha olona mbola mpitovo raha mbola azo atao fa le olona hoe mahay tena mahay mikabary be ny mahafinaritra be ny de mbola apetrako foana tsy ny mpitovo mihitsy no ananatra ny mpananatra tompoko na manam-pahaizana takininatra hafa ny zavatra ny ainanao anananao taika efa tsy fahazamanao noho ny zavatra hoe zavatra boky fotsiny sy karazana pidivava fotsiny zay naovanao azy marina fa hainao ny teny azy hitanao daholo ny obolina rehetrarehetra fa za de tsy keniny saiko hoe mpitovo no mikabary ampanambadiana andro ny antony mantsy iny mpikabary iny tompoko de efa nitovy lenta mihitsy amin'ny vavolombelona manasika ny aminy ka raha misy zavatra tranga ao amin'le tokantrano enao ny mananatra ka ny mpitovo ndray ve ny ananatra ny mpanana any angeny tsy anekeny saiko azy fa tsy hoe izy maimy raha misy sehatra hafa akotrany vodiondry ekeko daholo ary mahafinaritra be misy zany mahita hoe zazakely tena fa mahafeny teny malagasy amin'ny alalanka tsara zany na hoe tanora mahay tena sady am'izao fotoana zao ny tena mahafinaritra zay matao Flavien le tanora am'izao fotoana zao le mpikabary ao efa tena mahay mampirindra mihitsy ny zava misy sy ny fikabariana misy obola tena variana mihitsy ianao ary le izy tena mahafinaritra mihitsy nanatrika fanateram-bodiona ndray mandeha adinronga am'izay na adinro sasany feno tanora tao fa tsy nisy ny etrika tsy nisy ny voaka tsy nisy ny monomonina na ray fa tsy tena nahaliana le kabary nataony mpikabary raha vehivavy manambady ara-dalàna tsy mampanina ny vehivavy vehivavy manambady ara-dalàna izy mipetraka any amin'ny toeram-ny mpangataka iny ka tsy mampanina rehefa olona manambady andre matofilany nefa izy mangataka de tonga am'le teninao ndray hoe ny vehivavy tsy tokony angataka nanao dingana voalohany de lasa indray aloha mety tsy mitovy ny hevitritsika menaka mitovy mihitsy satria raha izay hevitao teo zay de tsy anaiky any de nefa ianao anaiky an'izay teniko zay hoe raha vehivavy de lasa hoe vehivavy ndray zany angataka lehilahy mety izay no eo tanatin'ny soko sady enony feonao nefa lasa tsy izay zao ny le izy azonao eo tsy ny lafiny mahavehivavy azy ny jerevana fa mampikabary azy hitanao ny voalohany mpikabary malagasy iny zao de vehivavy raha matohanitra andrembovotsy de ina ary ny tenenao am'zany tsy tokony ho izy ve satria izy ny voalohany mpikabary amiko kosa zavatra hafa mihitsy fa zavatra fahaizana mampahalalana anananao talenta misy ao aminao tsy hitako kosa ny andrarana ohatrany manavakavaka indray raha eny tsy hitovy ny hevitritsika mianaka mihitsy ny hevitritsika mianaka am'izay resaka kabary zay fa ndao raisitsika ny aso manaraka fa tsy manina fa eny hevitra ny terabary samy manana ny maresy latra fa ny zany zay fijeriko mety na ny tanora nge zao mety tena manimba ny tamin'ny maraina ny nijery Facebook sokela ozy izy le tovolahy kely Betsilo zay fa izy ny kabary natrio ny ray aman-dreny be fa tena vanaka daholo zaza 5 taona ny kabary fa de tena miaraba tompoko allo miaraba miaraba ny général manokana fa tena ty zany anisan'ny fandaharana tena tsara indrindra amin'ny RDP de miraroso général mba ho lava andrenana eo ampanataterany fandaharany ity de ho an colonel Flavien koa de zao zaza mba te handray anjara kely ho atsika zay manakina ny général de ataovy any alavitra be any fa ny zavatra omeny de tsy voavity vola noviana mihitsy ary tena tsara ny zavatra omeny général faharoa ho atsika lehilahy zany no miteny ataovy ohatranao le vehivavy ao an-trano
aza dia ampijalianareo loatra le vehivavy omeo voly izy raha ohatra ka miasa ianao fa arakaraka ny anasoavanao ny tokantranonao vao mainka hanomezan'Andriamanitra fahasoavana anao. Za zany dia miteny antsika lehilahy ataovy ohatran'ny tenanao le vehivavy fa aza ampijaliana. Dia ho anareo vehivavy koa rehefa mba tianareo le vadinareo efa mba manao izay farak'izay tratriny eny izy dia mba hampio fa aza vela hiady rery amin'ny fiainana. Fa tena ny azy izay tiako hapetraka amin'ilay lehilahy mihitsy. Reo lehilahy mamoha vady misy lehilahy io teo za vao naheno an'ilay hoe ny vadiny mivarotra maraina mandrapariva ihany dia mbola mikarakara sakafo nefa ny lehilahy mikirimba fotsiny miaraka amin'ny namany mba tongava resainy. Misy farany dolodolo ny zavatra rehetrarehetra. Dia za zany miteny hoe ho antsika ho an'ny malagasy rehetrarehetra indrindrindrindra ho an'ny manam-pahefana isan-tsokajiny raha ohatra ianareo ka miaina an'izao fandaharana izao mety ho paradisa kapy Madagasikara. Dia ho ela velona tolotolo ho anareo mianaka mirary soa. Sotra tompoko. Sotra mankasitraka mankatela marina ange zany. Ja, marina mihitsy. Tena marina. Ny ahy zany raha misy zavatra tena hoe zakako ary tsy laitako dia ny lehilahy mambony vady. Fa aleminy zany fa akanosany zany amiko. Miarahaba tompoko. Manaona tompoko. Mba hovanina tompoko. Mba hovanina tompoko. Saika mba hitondra olana kely eto aminareo zany. Eny tompoko. Ndeniko tapaka lalan-drà dia dadanay manao sipa dia dadanay efa tsy mody indraindray dia le sipan'ny dadanay io zany miantso amin'ny mamanay dia teneniny mamanay izy hoe hotoroiko anao fampangalabadin'olona dia izy izy niteneniny hoe torio dia afaka tapabolana izy mamanay dia hoe maninona miantso tapabolana fa raha zao dia zao zaho mananjanaka aminazy. Dia eo zany izay sahirana sady mangataka fanampiana aminao generala hoe mba afaka eona aminao ve izay mba hangataka hevitra satria efa teny amin'ny hazo izay dia ohatrany tsy dia nahafa-po ilay izy fa hoe mamanay zany miteny hoe andeontsika eona amin'ny generala amin'ny vatana mihitsiny. Mety ka tongava fa mandray anareo ako afa-tsy ny larobia maraina ihany. Hevitra aminareo mpiainy zany. Eny tompoko. Andao fa veloma tompoko. Veloma tompoko. Ianao rehefa vita ny fandaharantsika tsy hoe vita ny famarana ny fandaharana fa mpamaranana ny fandaharantsika manome ny lara telefôna izay tokony antsonareo any generaly. Miarahaba tompoko. Mba hovanina tompoko. Tsika rehetra tompoko. Mbaiko manana mihitsy ny teninao mo generaly amin'ilay hevitra hoe toloram-potsiny ity. Manotary tsika gasy zany raha vao zata toloram-potsiny ka mandray fotsiny dia lasa ataon'ny olona hoe zavatra tsisy valeur ilay izy. Zay mihitsy. Singaniko fotsiny aloha zavatra tolotra ao anay na dia aondradio raha hoe tsisy sandana aloha sorana manokana anao fa tena misy sandana misy valeur ho anay itorohevitra toronao amin'ny radio io tompoko. Mankasitaka anao zay amin'izay. Fa ny olona rehefa zata toloram-potsiny koa tompoko dia tsy manana ny saina ilay atao hoe saina tia karokaroko. Hany ka lasa makatahaka fotsiny sisa indrindra ho antsika malagasy amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy ny tenenako amin'izay hevitra izay tompoko. Dia mankasitraka indrindra tompoko ho lavandro iainana. Misy mba hovanina daholo tompoko. Sotra indrindra tompoko. Manaraka indray mamaraparana ny antso ngamba atsika amin'ity fotoana ity mba ahafahantsika manaraka indray. Miarahaba tompoko. Allo. Eny tompoko. Fahasalamana tompoko. Salama tompoko. Eo mba hovanina. Tsika rehetra. Mankasitraka anareo ao anatin'io RDB io zany izay aty izy fa tena mahafinaritra anay ny fandaharanareo. Sotra tompoko. Ie. Satranareo an'io sy mihaino ny fandaharana. Fandaharantsika dia mandeha amin'ny RDB live amin'ny tolakandro dia azontsika jerena ihany koa ny amin'ny YouTube ihany. Azontsika atao miverimberina mihaino sy manaraka an'ireny. Miarahaba tompoko. Salama tompoko. Salama. Vano. Saka mba ila fanampiana azafady mo general. Eny tompoko. Zany fa za zany tena nisy problème dia efa volan'izay ilay izy problème ara-pitiavana. Dia tateo aoriana zany ilay izy nitondra ratra-po anazy zany ilay izy dia avy ake amin'izay
kafarany izy zany mba niezaka za hoe nitady solution analana an'le ratra tato anaty fa sarotra be aminazy zany manala an'le izy de tsy fantako hoe ohatrany ahoana ny fomba ataoko zany analana an'le izy de za moa zany mbola mianatra mianatra na le fianarana zany lasa manjary lasa tsy mivoaka araka ny tokony hoe izy lasa mijaly be zany za am'le izy na de hoe te ezaka zany za de lasa tadivela foana zany tena maneritretra tsara za te ezaka teo lasa mazao ampianarana zany raha mipetraka eto Antananarivo ianao dia mangatafo fotoana eo nitsika mianaka fa zay fa raha voazavatra ohatran'izany tonga dia vita ny resaka fotoana zao atao fa mila fampiresahana mihitsy dia zay dia mazava tsara le izy amin'izay fotoana famitinana ary famitinana ange dia zay le hoe fantaro tsara ny toetran'izay olona ovadianao hoe akavady anao fa mifanambadiana mandra-pahafaty mba tsy hanenenana manko ny tena mahatonga zay zay ngamba raha fitinina amin'ny akapobeny mihitsy le izy dia ny zavatra ataontsika amin'ny heriny ray dia le hoe ahoana ny ahafantarana fa tena manana fitiavana ny olona iray ahoana ny ahafantarana fa tena manana fitiavana ny olona anankiray takona ny fiarahantsika tamin'izao fotoana izao dia ankasitrahantsika niaraka atao anatin'izay ora iray izay radio en général ianao dia aloviny lara telefony ao amin'ny lara telefony 22 443 87 rehefa azonao ny lara telefony général dia antso izy amin'ny maraina amin'ny fitsasany ka hatramin'ny valo ny tolakandro amin'ny iray sasany ka hatramin'ny roa andeha rehefa azonao ny fotoana ny sy ny ora izay andehananao any aminy dia ajao izay fotoana izay fa isan'ny ahafantarana ny toetran'ny olona ihany koa ny fanajana fotoana izay omena antsika ny fantarantsika dia mandeha amin'ny YouTube sy amin'ny RTP live any amin'ny tolakandro any dia sotratsika niaraka atao anatin'izay fotoana izay fa mirenana fantarana moa dia amin'ny alatsinainy amin'ny valo sy sasany Bruno teo amin'ny lafiny teknika tadinina ka ny sary dia mametraka ny veloma mandra-pena mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray veloma toko mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanina